Adventist World Radio, the voice of hope. Radio feon'ny fanantenana na ny AWR. Indreo olona maromaro ny ara-dita ao anatin'ny fiaran-dalamby anankiray. Noho nandeha kelikely anefa dia indro fa nitsangana ny vehivavy anankiray ka nanakatona ny fitaratra ny varavarakely. Azafady hoy izy tamin'ireo akaikiny fa tsy azokazoko ny rivotra mangatsiaka avy any ivelany. Rehefa izany dia nipetraka izy. 2 minitra taorian'izay indro nitsangana indray ny lehilahy lehibe anankiray nanao solomaso. Rehefa nangatadalana tamin'ireo olona teo akaikiny izy dia tonga teo amin'ilay varavarakely ary dia novohainy ny fitaratra. Mila rivotra madio aho izy nongonongonina. Rehefa izany dia niverina namaky gazety indray ilay lehilahy. Noho ny kelikely dia indro nitsangana indray ilay vehivavy teo ka nanakatona mafy ilay varavaram-pitaratra ary dia nipetraka sady vinitra dia vinitra tokoa. Tamin'izay fotoan'izay dia samy mijery an'ilay lehilahy namaky gazety avokoa ny olona rehetra ka nanao hoe inona re izao nataony e? Kanjo inona tokoa ianao? Indro nitsangana tamin'ny pahatezerana raha lehilahy izay namaky gazety. Nangatadalana indray izy ary dia namono mafy ilay varavarakely. Noho ny hatezerana lehilahy nefa dia saika potraka izy ka latsaka tany ivelany solomasony. Ny omena neso azy ilay vehivavy nanidiny varavarakely ka nilaza taminy hoe akory izay ratsy votsy endry. Vao mainka atezitra ilay lehilahy ka noraisy ny tavoangandra vehivavy izay nisy ny dite mafana ary dia natsipiny tany ivelan'ny fiaran-dalamby. Niantsoantso sy ny kikika ilay vehivavy raha nahita izany ka nokapokapohany tamin'ny poketra teny an-tanany ilay lehilahy. Niaro tena tamin'ilay gazety teny an-tanany nefa raha lehilahy. Ary tamin'izay indrindra no niditra ilay mpiasa ny lalamby izay mpisavany bie. Nijanona niaraka tamin'izay ny ady. Dia olona mpiasa ny fiaran-dalamby. Ity ve no efitra 540 fiara 4? Eny io ny olona rehetra namaly ilay mpiasa ny fiaran-dalamby. Manao azafady indrindra aminareo hoy indray ilay mpiasa ny fiaran-dalamby. Tsy misy fitaratra ity varavarakely misy anareo ity. Koa dia iangaviana indrindra re ianareo mba hifindra ry amin'ny efitra hafa e. Tsy misy fitaratra hoe? Olay vehivavy sady nataony teo amin'ny varavarakely ny tanany. Zay izy voagaga sady menatra satria tezitezi-poana sady niady tamin'ny zavatra tsy misy dikany akory. Nitsangana nifindra avokoa ny olona rehetra satria leo ny hatezera-poana izay nisy tao amin'io efitra io. Endry mpiaino an-tsaina, izao no afatry ny tenin'Andriamanitra amintsika. Izay malaky tezitra, manetsika ady, fa izay mahatsindry fo, mampitsahatra fifandirana. Ohabolana 512, ny 9:20. Amen. Ripiandritsaro tiao mitalau miangavindra yamina tuneu nyawampukau mandro trasiteitrot nefatsy afaka manot famaunenaka tsaiko ekena nyabibiana nyaratsimpana zay mandrakuta nitiantan kamampitulo
naromba yankina mina tarika antsa ny fahamarinana. Uyanau ni famali fiza haiku sangi miandinya nyari nefa manja pauvi nuyari jafa Yana yana sonu mitala batu ketaka sianga ya tula zainia Fatima nana yang Naromba yankina mina hampia narwa yankina mina AWR feony fanantenana. Asa sy tontolo iainana voakolo antoko ny fahavelomana. Miarahaba ary mpiaino ajaina ho mamiatrany ny firahanao amin'ny onjam-peon'ny fanantenana. Irariana indrindra mba hanovozanao soa ny fiainonan'ny fandaharana dia ankafizo ary averina trany fa azo mahasoa ny ananambo. Ilaina tokoa ny mamboly azy. Ny fanontaniana mipetraka dia hoe tena hain'ny olona tokoa ve ny mampiasa ny ananambo mba hahasoa azy. Fanadia Tiana teo amin'ny micro namana Rila. Ono a madama, fantatry ny olona aty amin'ny faritra misy anao ve ny ananambo? Raha taty amin'ny faritany Tomasina teo alohalo na région Tsinana na région Nalanjorofo dia fa tsy dia zava-baovao ny ananambo fa tena foto daoka angambany satria fangaron-daokany aty Tomasina zany dia anisany tanatoerana lehibe ny ananambo. Dia ono a, inona amin'ny ananambo kay no azo hohanina? Ny ananambo alongany hatramin'ny izay nafantarany anazy dia mijanona amin'ny raviny dia felany no fihinana taloha. Ny fakany arany dia zakaina fa hoe mahafaty fa nefa ny amin'izao fotoana izao dia raha malala noho ny fiofanana sy ny vaovao azo na ny vahiny avy any ivelany mampalahelo indrisy fa ny vahiny ary mahafantatra ny ankamaroany ny élément nutritif anatin'ilay ananambo dia ny voany zany zao dia hazo hohanina tokoa ary mahasolo ny henomby. Dia izavy zany no afaka mihinana ny ananambo? Ny ananambo zany voalohany dia sakafo azon'ny mpianakavy rehetrarehetra manomboka amin'ny zaza afaka misakafo ohatran'ny lehibe ka hatramin'ny antitra be dia afaka mandray azy daholo ka tsy dia misy hoe limite d'âge na classe d'âge zany le fihinanana ananambo. Misaotra tompoko. Fa voankazo inona daholo reto ambolense reto robeva. Voankazo ananambo reo rakoto Dry,
voankazo ahoana ry beva fa za ve ny vahiny sa seno miteniteny foany se tsy vahiny moa za tsy miteniteny foana fa marina anie zany lazaiko an'se zany satria misy vony azo hoanina ny ananambo de voankazo izy zany fa nanomboka ovinandray no azo nohanina ny voniny ananamboka so de mba minakina pona ry beva raviny any anie no fihinantsika hatramin'ireny hatramin'izay de faly am'laza ny se fa tena azo hoanina ny vonina ananambo zany fa malahelo kosa mieritreritra fa zao sika vo malala an'izany nefa vahiny efa hatry ny elany nalalany tombotsoa azo avy amin'ny vonina ananambo zany tokoa very beva zany ataony se fa tsy mahasolena mihitsy moa ny vonina ananambo zany ve sakafo tena mitondra hery mahavelona ho an'ny olombelona izy rakoto sady azo hitsinjovana amin'ny fotoan-tsarotra satria misy mandavataona ary zay anie no amboleko azo fototra maromaro toy izao ary tena vo mafy tokoa ray zanyky teto ihany nahita ny ananambo nandritra izay taona maro zay fa tsy mba nigioka ny tombotsoa azo avy aminy kinotary namoana ary mbola afaka manararoatra tsara sesy ny ankohona ny se efa ono ary beva de inona avy marina moa zany no azo hoanina amin'ny ananambo azo se hoanina avokoa ny voany ny raviny ny odiny mbola tanora ny felany marina hoe se ty dia ahoana ny fahandro azy le odiny tanora azo atao salady asiana saosy vinaigrety zany zany de ny voany ao anatin'le odiny maitso iny azo ny se andrahoana toy ny petit pois iny ohatray rehefa maina kosa iny voany iny de azo ny se endasina toy ny voanjo lavo tena marina ve zany ny raviny moa efa hainse tsara fa azo atao ro mazava to ro mazava nefa azo atao salady ihany koa ary tena tombotsoa marina le ananambo ro beva marina ny se aleo mamboly aizandray no ahita oatra zany sady zao ny teneniko am'se aro afo mahomby amin'ny fiarovana ny tontolo iainana ny ananambo zany tsy zany ihany fa fanadiovana rano ihany koa ny ananambo fanadiovana rano raikitra zany fa de efa atorony se raha misy tsy haiko am'le fambolena tsy olan'izany fa ny zava-dehibe de miampiray indray ny fianakaviana mahazo tombotsoa amin'ny fihinanana ananambo eta hoa ry mpianakavy mitondra vahaolana amin'ny tsy fanjari-tsakafo amin'ireo otrikaina mahavelona ao aminy ny ananambo ko mahazo toa mamboly sy mihinana azy amin'ny fomba miovaova dia ho salama ny ankonana anjaranao mamboly ananambo mba hahafahanao migoka ny tombotsoa azo avy aminy dia hatreo koa aloha mamarana amin'ny fotoanantsika androany zoanitra no nanatotosa ny fandaharana asa sy tontolo iainana ho anao teo ry lasa samyma kosa ny teo amin'ny lafiny teknika dia mametraka mandra-pitafa ho amin'ny manaraka indray tompo lasy tompo vavy AWR téléphone 034 06 797 62 AWR manolotra ho anao feon'ny fonantena fifaliana mandrakariva no iarabananao ry mpiainy malala manaraka izao fandarana izao ary namanao andrimbovonjyarinay vo no manao fahafatanana mahatsara fihavanana ary indrindrindrindra ihany koa mifampiarahaba satria tafita somatsara indray amin'izao fotoana izao misaotra an'andriamanitra tsika noho izany ary andeha hanondrika ny lohantsika mba hidera sy ankalaza ny anarany
rainay tsara sy masiny indrindra ny an-danitra indre ny fitiavanao anay lehibe tokoa ny famindramponao ary ny famindramponao sy ny fahasoavanao no tsy nalany indrindra anay ka mbola nazahoana indray ity fotoana androany ity ny rarinay dia ingania mba tsy ho fotoana verimainy izany fa fotoana izay ampitomboana kosa ny finoanay ary fotoana izay ifampahirezanay eto amin'ny teninao ka ny teninao no teny fiainana ny teninao no ibaiko ny lalana rehetra izay alehanay eny ny teninao no mbola ampitsiry sy ampitoetra ny finoana sy ny fanantenana fa tsy maintsy ho avy tsy ho ela ny zanaka ao amin'ndranolanitra ary dia hitsena azy amboninahitra izahay mamelany elokay raha misy tsy mifanaraka amin'ny fitraponao fa tononona sy angataniny amin'ny anaranao zany Kristy amen. Iara anokatra amin'ny baibolintsika ary sika ry mpiaino malala ary dia andeha maky izay voasoratra amin'ny Kolosianina 2 dia voakitsika ny 9:9 ka hatramin'ny 12:10. Kolosianina 2 9:9 ka hatramin'ny 12:10. Tandremo fandreo misy mahalasanao babony amin'ny filozofia sy ny famitahana foana araka ny fampianarana voatolotry ny razana araka ny abidi-pianarana izao tontolo izao fa tsy araka ny Kristy fa ao amin'ny tenany no itoeran'ny fahafenoan'ny fomba n'Andriamanitra rehetra ary ianareo dia tanteraka ao aminy sady izy no lohan'ny fanapahana sy ny fahefana rehetra ary tao aminy koa no namorana anareo tamin'ny famorana tsy nataon tanana tamin'ny fanesorana ny tenany nofo dia tamin'ny famorany Kristy. Zany andalateny zany dia mbola toy ny afatra sy fananarana izay napetraky ny apôstôly Paoly ho an'ny fiangonana tany Kolosianina fananarana azy mba aharitra tsara. Ilaina mantsy ny maharitra tsara ry mpiaino malala ianao kristianina izay mpiray fanantenana miara-mino fa i Kristy no lohan'ny fiangonana ary izy nampanantena fiainam-baovao fiainana mandrakizay tsy ho lo intsony tsy isiny ranomaso intsony zany Kristy zany no nanomeny anarany ary indramantsika anarana hoe kristianina. Eto ny apôstôly Paoly dia nametraka tsara ny afatra tandremo fandreo misy mahalasa nareo babony amin'ny filozofia sy ny famitahana foana araka ny fampianarana voatolotry ny razana araka ny abedi-panarana zao tontolo zao fa tsy araka ny Kristy. Ny apôstôly Paoly moa dia fa tsy eo intsony fa Kristy no miteny eto ary Kristy dia mananatra antsika amin'ny alalany zao teny izao satria be dia be ny olona izay lasa babo arabaky teny babo ny filozofia ary nytononona manokana mihitsy ny hoe voambolana filozofia eto satria izany filozofia zany vokatry ny sain'olombelona fahendren'olombelona ka maharesy lahatra olona maro ankehitriny ao anatin'ny atao hoe fahasarotan'ny fiainana sy famafisany fizotrany fiaim-piainana andavanandro dia toa tsy mahatoky an'i Kristy intsony ny akabiazan'ny mpino fa toa mitady zavatra hafa ho sarangotina ary ny loza ao anatin'ny zavatra hafa zay sarangotina dia hevitr'olombelona zay verina fa manana hevitra tsara feon'ny fahendrena izany no mahatonga azy ho lasa babo. Ina moa no zavatra entina izany lasa anaran'olona ny entina anaran-dranona zay mpitoroteny anaran-dranona zay nanoratra boky tsara anaran-dranona zay mpitarika tsara ary mahafinaritra ny fampianarany lasa filozofia entin'olombelona no mahababo ny fony. Nefa Andriamanitra dia efa mampitandritra antsika mitsara fa aza matoky olona ao amin'ny Isaia 2:2 dia izany mantsy no ambarany amintsika izay mpino ankehitriny. Be dia be ny olona izay matoky olona ary be dia be ny olona izay metehitra amin'ny fampianarana olombelona araka maha-olombelona azy ary be dia be ny fitaovana izay ataon'ny Satana amin'ireny olombelona ireny mba hisarihany anambabony olona. Ka izao ny voalazany ao amin'ny Isaia 2:2 mitsahara fa aza mitoky amin'olona fa fofinaina foana no ambavoriny ka atao zinona izy. Mpiaino malala eo anivony zao lalana zay diavintsika izao ao anivony fiangonana ianao ao anivony fiarahamonina ianao fianakaviana pino ianao dia zao aoka ianao tsy ho babo amin'ny filozofia zay nentin'olombelona fa fofinaina foana ny ambavoriny ka atao zinona moa izy
eny tsinotsinona ny maha-olombelona atsika, tsinotsinona isika na izaho na ny hafa de samy tsinotsinona avokoa, fa ny tenin'Andriamanitra ihany no tokony orenantsika. Tenin'Andriamanitra ihany no tokony hifoteratsika mafy ka azontsika hatramin'ny farany, satria be deaibe ireo famitahana zay efa mandeha amin'ny fomba maro samihafa. Anisan'ny famitahana moa dia ny fomba ny Satana, ny fomba fisehoana amin'ny zavatra mamirapiratra, ny fanehoana fahagagana zay mandresy lahatra. Misy ihany koa ireo fomba maro samihafa zay hoe mahatsaratsara ny fiainana ka ahitana fa ny kristianina zay tena zanak'Andriamanitra de efa tokony hivoatra ny fiainana eto amin'ity tany ity amirapiratra, ary be deaibe ny diso lalana tafalatsaka ao anatin'izany filozofia zany. Misy mpanoratra anankiray zay nilaza fa hoe ny olona zay ao anatin'ny fahantrana de tsy mendrika ny antsoina hoe zanak'Andriamanitra, nefa Kristy de milaza fa ireny madinika ireny indrindra no manambara azy. Zany hoe lay adalana zao tontolo zao, lay mahantrany zao tontolo zao, lay everitsika fa tsy misy vidiny eo amin'ny fiarahamonina, ireny no zandry sy zanak'Andriamanitra voalohany indrindra, satria ao anatiny ny toe-panahy sy ny toe-po mikatsaka famonjena. Fa ny olona zay efa manana ny ampy de tovariana amin'ity fiainany zao tontolo zao ity, ary dia tsy mila mpamonjy intsony, satria ny volany ny efa namonjy azy, ny voninahiny ny efa namonjy azy, ny fahendreny no efa namonjy azy, ny fahalalany ny efa mpamonjy azy. Ka mampitandrina ny apôstôly Paoly eto mitapany 2:9, araka ny fampianarana voatotry ny razana, araka ny abidim-pianarana zao tontolo zao, fa tsy araka ny Kristy. Eny fampianarana voatotry ny razana moa dia fianarana zay nolovana, de lova tsofina na boky nosoratana tany aloha tany, dia havozy ny fanaraka amin'ny toetrandro, ary de zay no trandrahana ampianarana. Tsisy maharatsy an'izany, satria zay no hoe mampivoatra ny fomba fisainana sy ny fomba fiainana. Kanefa aoka tsy adinitsika fa raha mamily ny saitsika reny fampianarana reny hiala amin'ny Kristy, dia aleo tsy mianatra azy, satria ny abidi-pianarana zao tontolo zao dia matetika mampianatra zavatra diso, ary fantatsika fa diso nolazaina hatramin'ny taloha. Ohatra nga hoe ny fivoaran'ny zanak'olombelona, ny fomba natokavany teto amin'ity tany ity, de fivoarana tsikelikely. Ohatra nga hoe ny taona n'ity tany ity zay petrahantsika ity de efa taona anapitrisa taona maro, le ataony hoe année lumière, dia ataotsika hoe 2 milliards d'années. Zany no abidi-pianarana zao tontolo zao, mitady hanazava ny tenin'Andriamanitra amin'ny fomba fisainan'olombelona. Ary be deaibe zany fampianarana zany ankehitriny, dia manome fampitandremana atsika Andriamanitra. Tandremo fandrao misy mahalasanao babony zany toe-javatra zany, satria manozongozona ny finoanao zany, ary mety hitondra anao mihitsy ho amin'ny fandavana ny Kristy amin'ny farany. Ka dia natonga ny apôstôly Paoly ny teny hoe indrisy olo mahantra aho, fa tsy ny tsara zay tiako atao no nataoko, fa ny ratsy zay tsy sitrako no nataoko. Ary de asiako mafy ny tenako mangana, fandrao izaho zay nitorindray no tsy ho tafita amin'ny fanjakany lanitra. Ry mpiaino malala, zao no toy ny teniny eo amin'ny Kolosiana 2:7 ka hatreo amin'ny 1:20 manao hoe fa ao amin'ny tenany, zany eo amin'ny tenany Kristy no itoerany fahafenoan'ny fomba an'Andriamanitra rehetra. Raha hitady ny fomba an'Andriamanitra ianao de ao amin'ny Kristy ihany, ao amin'ny tenin'Andriamanitra ihany. Ary zany fomba an'Andriamanitra zany ene no tadiavina mba azotsika miroso eo amin'ny ara-panahintsika. Ary mindimy fafolo de hoe ary ianareo de tanteraka ao aminy, sady izy no lohan'ny fanapahana sy ny fahefana rehetra. Ary tao aminy koa no namorana anareo tamin'ny famorana tsy natao tanana, tamin'ny fanesorana ny tenany nofo, de tamin'ny famorany Kristy. Lay famonjena zay efa nataotry Kristy ho atsika, ny fiantonany teo amin'ny hazo fijaliana tao Kalvari, de efa nanoloran'ny rano famorana zay azy
famorana zay natao taminy mba tonga atsika ho voavonjy, mba tonga atsika ho tanteraka, ary mba tonga atsika tsy ho voalotony fampianarana zao tontolo zao, ny abidi-pianarana zao tontolo zao sy ny fampianarana voatolotry ny razana, fa kosa iorina ao amin'izany famonjena zay efa natolony zany. Inona ny tokony ataontsika mba hatonga atsika tsy ho tratrany zany filozofia sy famitahany zany? Raha mandray ny tenin'Andriamanitra ianao ka mamaky izany dia angatao ny fanamasina, mivavah tsy mitsahatra, mba tsy dira mifakapanahy ka atonganao ho babo, satria ny babon'ny filozofia dia toy ny babon'ny devoly ihany, toy ny babon'ny satana ihany. Ny babon'ny fitaka, iza moa ny mpamitaka, satana ihany ny mpamitaka, dia ao ambany ziogany fitondran'ny fanapahan'ny maizina ianao raha toa ka babony reny fampianarana ireny. Beny malala, tsy manan-toerana ato amin'ny fiangonana ny filozofia, ary tsy manan-toerana ato anatin'ny fiangonana fampianarana voatolotry ny razana, tsy manan-toerana ato anivon'ny fiangonana ny abidi-pianarana zao tontolo zao zay manohitra ny famarina sy ny tenin'Andriamanitra. Ny irariko anao sy ny ankonanao dia zao hoe enganenao mba haofeno ny fanahin'Andriamanitra, feno ny fanahy masina, ka hiala amin'ireny fitaka maro isan-karazany zay efa atsipy, tahaka ny tsiparifary zay atsipy eo anivon'ny vary, dia tahaka zany ihany koa ny teny zay afafy, ka tonga ambabo olona mba analavitra ny Kristy indray. Aoka isika mba isaina lalina ny am'izay, ary aoka ianao sy ny ankonanao mba hevitra lalina ny amin'ny hoe ny famonjenanao no zava-dehibe indrindra, ary ny fianarana zay efa niraisinao ka hitanao mifototra tsara misoratra masina sy miorina amin'ny tenin'Andriamanitra dia tanao hatramin'ny farany, fa izany no antoko ny famonjenanao, ny fijoroana hatramin'ny farany any, fa zay maharitra hatramin'ny farany no vonjena. Dia mba ho voavonjy anenao sy ny ankonanao, hiara-miona amin'ny ranolanitra isika, ary amin'izany no ifanaovantsika veloma vetivety aloha amin'ny fotoana manaraka raha sitrapon'Andriamanitra indray, dia eo ny atao amin'izao fampelezam-peo zao, namanao andrem-bovonjy arinay vo veloma to. Antoko-bihira kintany fahazavana soavin'ny merina. AWR mitondra fanantenana isan'andro ho anao. Ilay feony fanantenana. Fahasalamana, voalohan-karena,
harena ny fahasalamako. harena ny fahasalamako. Fondaharana ara-pahasalamana iarahanao amin'ny AWR sy ny ONG Sixwab. Hitondra torohevitra ara-pahasalamana ahatonga ny Madagasikara ho faritra manga, ahitana olona salama sy matanjaka ary ela velona. Miaraka amin'ny Dr Ivra Velson, filompanorona ny ONG Sixwab. Faltafahoana amin'ny mpiaino rehetra indray mpanaraka ny fandarana mahakasika ny fahasalamana izay eto amin'ny onjapeo ny radio adventista iraisam-pirenena. Miaraka amintsika eto indray ny namana Dr Ivra Velson iresadresaka mahakasika ny fahasalamana ary indrindra ny fahasalaman'ny maso zay mbola toizantsika amin'ity anio ity. Miarabanao dokotera. Manahoana tompoko. Inona indray ary no resantsika mpiaino mahakasika ny maso satria zay no fampanantenana natao hoe hotoizana. Manao rappel kely, fampatsiahivana kely ny resantsika teo aloha misy faritra 4 mangarahara ao anatin'ny maso ao. Zany hoe ahafahany hazavana mitsofoka ao anatin'ny maso. Ireo faritra 4 ireo dia ny cornée, ny humeur aqueuse, ny humeur vitrée ary ny cristallin. Tsy maintsy manavatsava an'ireo le hazavana zay vao afaka raisiny atido ho interpretena. Zay zany ny amin'ireny. Raha ohatra ka tsy tafapita le hazavana dia tsy mahazo réseau ny atido dia tsy mahita ny olona. Zay zao mora zonazitrina. Tsy mahazo réseau. Satria efa tsy fantatry ny atido izy tsy fantatry ny atido. Mitovy amin'ny tsy mahita ihany ianao zany. Mitovy amin'ny tsy mahita ihany ianao. Ataontsika hoe manavatsava ny faritra voalohany le hazavana tafapita izy. Manavatsava ny faritra faharoa le hazavana tafapita izy. Fa voasakana ny faritra fahatelo tsy mahita ihany. Mitovy ihany. Mitovy ihany. Zany hoe ny faritra rehetra zany tsy maintsy andalovan'le hazavana. Tsy maintsy en réseau tsara. En réseau tsara. Zay zany ilay fomba anankiray ahafahana mahatakatra an'le izy mihitsy. Ka androany namana Elia ny zavatra ho resantsika saropady ity maso ity. Ary eo amin'ny asa ngeza be ataon'ity maso ity inona ny tadiaviny. Inona ny ilain'ity maso ity mba ahafahana mampita tsara le hazavana ho tonga any amin'ny atido. Ahafahany atido manao ny interprétation ny asany amantatra hoe olona iny mandalo iny na biby iny mandalo iny na zao ny lokony na zao ny lokony na zao ny angezany sy sisa. Ka ity maso ity zany dia fitaovana anankiray zay tena mampita hafatra be deabe any amin'ny atido. Manodididina 100 mégaoctet isa-tsegondra ny afatra alefa ny maso makany amin'ny atido. 100 mégaoctet isan'ny segondra ny abetsaky ny afatra ampitainy maso mankany amin'ny atido. Tsika zao ato anatin'ity studio ty vao mijery ohatran'izao mahita zavatra be deabe tonga any amin'ny tongany ny anengezan'ny ordinateur io, ny anengezan'ity micro ty, ny angezan'ny tsy ataontsika hoe bafla io, ry seza ry ianao irateo, zako hitanao ny varavarana, ny jiro, ny fil sy ny sisa. Reto fitaovana be deabe eto ambony latabatra reto tafapitana amin'ny cerveau daholo. 100 mégaoctet isaky ny segondra rarin'le izy ary tena miasa be zany izy. Miasa be maso. Ka eto zany dia efa manatsidika sahady. Aza vizanina ny maso. Fa efa betsaka ny ataony. Aza vizanina ny maso. Ahoana ny fomba anavizanana ny maso? Ahoana mahatonga ny maso mora vizana zany? Mora vizana. Ny hazavana ny voalohany. Satria ny hazavana ny miditra ao zay mahatonga atsika tokony ho ferana ny abetsaky ny hazavana miditra ao anatin'ny maso. Ohatra anome ohatra raha mijery saka anankiray tsika, jereo ny saka mifitina kely anakandria masony io rehefa atoandro ny andro. Satria maninona io zany karazana varavarana azy io
de idiny le varavarana idiran'lay hazavana mba kely kokoa ny hazavana tafiditra. Manana an'izay ve ny olombelona? Manana an'izay ny olombelona. De ahoana ny fomba fisehoan'izany amintsika? Io lay midriase sy miozisy. Zany hoe hitany namana Elian ny olona efa maty. Inany jereny dokotera indrindra, jereny le masony hoe lasa de volana be ve ny masony. Sa mifitena ny masony. De manahoana raha olona maty? Ny olona maty de volana be satria mitady hazavana izy fa tsy mahita ile masony de misokatra le izy. Zany hoe midanadana tanteraka ny vavahady idirany hazavana kanefa tsy tonga le hazavana satria voasakana le hazavana. Ny olona maty tsy afaka ny ahita mihitsy. Fa midanadana be zany ny anakandria masony. Fa rehefa tonga ny atoandro miakely io anakandria masontsika io satria miamazava ny andro. Rehefa miamaizina ny andro miangeza indray io anakandria masontsika io satria miakely ny hazavana enao te ahita dia sokafana lay varavarakely idirany hazavana. Ka ny fanavizanana voalohany ny afahana zany hoe afahantsika miaro anty masontsika tia tsy hovizana aingana dia ferana ny hazavana miditra ao aminy. Inona ny fomba natanterana an'izay dokotera ny fiainana andavanandro mihitsy? Amin'ny fiainana andavanandro raha ohatra ianao ataontsika hoe ivoaka ny velany mazava loatra le masoandro, afaka manao lunette contre soleil ianao. Fomba anankiray afaka manao satroka anao, afaka asianao elo mba ampienany le hazavana. Ho an'ny olona izay mikirakira an'ireto fitaovana manome hazavana betsaka tony, le ataontsika hoe lumière bleue rehefa niresantsika tany aloha tany, ny ordinateur, ny smartphone, ny téléphone, ny télévision. Azo averina kely vetivety fa tena ilain'ny tanora ny fantatra ny atao hoe lumière bleue zany fiantraikany zany amin'ny maso. Ny lumière bleue zany dia hazavana mitovy rafitra amin'io hazavany masoandro mitovy rafitra. Zany hoe ny olona anankiray zay mijery ordinateur de tahaka ny olona anankiray mijery masoandro. Malaky vizana zany. Malaky vizana ny maso satria hazavan'ilay lumière bleue amin'ile ordinateur sy ny téléphone, amin'le téléphone, amin'ny télé de miditra tsy miambaamba mihitsy any anatin'ny masontsika, arovizana ny masontsika. Zay zany mahatonga ny olona moderne amin'izao fotoan'izao malaky marary maso daholo, tsy sala amin'ny taloha. Satria io ane namana Elian ohatran'ny vatantsika ray manontolo andao ary ianao hitsambikina mandritra ny adiny ray, ianao mitsambikina reraka ianao rehefa avy eo hitsambikina foana anatin'ny adiny ray, hitsambikina reraka ianao. Fa raha indray mandehana indroa anao mitsambikina mba tsy reraka ianao fa mba vita ara-dalàna lay zavatra tokony atao. Ka lay hazavana zany mila ferana. Mety misy olona manontany, ary misy olona mihitsy tamin'ny herinandro nyresahako an'io za dokotera ny asako ane de informaticien, ahoana zany ny ataoko fa za tsy maintsy mijery an'io écran io manomboka maraina mandrapariva ny andro. De zao ny azoko torona hevitra anao, isaky ny adiny ray manaova repos 5 minutes. Mividiana tsy mijery an'io ordinateur io mihitsy, mividiana an'ireny fanakonana maso reny any amin'ny avion moa zany izy reny, misy an'izy reny manjaira ohatran'ireny, de manjaira ohatran'ireny de tena takonana mihitsy aloha ny maso mandritra ny 10 minitra mba tsy hitoy lava reny ny fidirany hazavana ao anatiny maso. Amin'izao fotoan'izao koa moa misy le antsoina hoe solomaso, anti lumière bleue, misy lafo tena lafo mihitsy le izy ary tsy mahita firy ianao, tsy mahita firy. Efa misy fanadadiana koa mikasika an'ireny atao hoe solomaso contre le lumière bleue reny. Izy reny koa ohatrany misy fetrany ny fiasany arakaraka n'ilay fomba nanaovana azy. Misy fetrany koa zany ny fiasany. Mety isolosolo foana koa zany ianao. Mety isolosolo, ohatrany fanafody rehetrarehetra lany daty ohatrany fanafody rehetrarehetra lany daty de mba lany daty koa le solomaso. Vola be zany tsy maintsy laninao. Ka ny zavatra tiako resahana zany amin'ity fitandremana voalohany ity
de mila isika mitandrina ny abetsaky ny azavana miditra ao anaty indrindra fi amin'ireo fitaovana tserasera moderna telefona télévision ny ordinateur rehefa écran zany misy an'lay mpanefoefo maneran-tany Bill Gates ny anarany izy mpamokatra ny tony atao ordinateur tony fa condition napetrany amin'ny zanany tsy mahazo mijery ordinateur tena izay mihitsy ary tsy mijery tsy omeny telefona akory tsy omeny telefona akory le zany izy nefa mivarotra telefona fa zanany tsy omeny telefona fantany zavadoza teraka fantany zavadoza miandry an'le zanany amin'le ordinateur sy le telefona ka zavadoza zany zavatra any gagabe mantsy tamin'io nahita ny article zay navoaka hoe zanako tsy asaiko mijery an'ireny tsy hoe tsy manana telefona izy tsy hoe tsy manana volana fa tena ilay azavana mihitsy no mila ferana zay zany valiteny ho an'ireo ray aman-dreny manana olana amin'ny hoe maninona ny zanakay malaky tsy mahita ny masony ay zany a niaraka tamin'ny fandrosoana raha teknôlôjia koa izy niaraka jerevana ny zazakely namana Elian vao mandeha io dessin animé tsy voatazona anao io zazy io tsy voatazona io zazy io ary izy ny tena loza de manakaiky an'le écran na antsasa metatra zay mihitsy na rehefa tsy menao télé izy de ao efa ao anatin'ny telefona efa ao anatin'ny telefona koa dessin animé rehetrarehetra reny de ralam-panamboatra n'ireny dessin animé reny nefa misarika le sainy ankizy ho tamana hijery an'le izy mitohy tsy vola miditra ho azy le izy satria vola miditra ho azy araka ny teninao zay kanefa tadio fa fandrika ary poizina ho an'le zaza zany hoe tsy manina ny mijery dessin animé ny zaza fa ajao aloha le elanelana tokony ho 4 metatra raha ohatra ny télévision de tokony 3 metatra raha toka telefona ndray zany raha telefona de tokony ny 5 centimetatra na ny olon-dehibe tsy mahajan'zay tsy mahajan'zay zavatra ka inona sosikevitra menao dokotera mba hamerana an'izy io satria efeny ampelantanany rehetra le telefona io sisany fanalan'andro io de tsy misy afa-tsy ny atao hoe fambolena fahazarana vaovao ohatra hoe mandeha adiny ray le dessin animé ho an'le zazakely de misafidy fotsiny ray aman-dreny hoe zao ianao avela mijery dessin animé fa 10 minitra ihany ampy kosa zay 10 minitra zay vonoa io tele io omena zavatra hafa ndray omena zavatra hafa izy omena boky izy le boky zay jerenany tsisy lumière bleu ohatra hoe ndana mividy boky zay misy an'io dessin animé io taloha ny ankizy mampiasa ny tanany zay indrindra milalao de tokony asiana toerana fafahany mifidy kilalao ampiasana ny tanany ny fahazarana zany dia zavatra anankiray lehibe azo volena ny fahazarana tsara mba hatonga atsika hiala am'izany karazana aretina rehetrarehetra zany ka mbola tsy voavaly mihitsy ma zany le zavatra hoteneniko eto fa iverina kely am'ilay loha hevitra androany hoe inona moa zany ny ilainy maso io tsy mila zavatra betsaka izy io zavatra vitsivitsy kely fotsiny ny tena ilainy ny voalohany ilainy dia ny atao hoe vitamine A zay ny zavatra ilainy maso ary zany vitamine A zany de hitatsika betsaka am'ireo zava-maniry zay atao sakafo afaka mitanisa venao dokotera na io ny legioma na ny voankazo ny be vitamine A zany zao de ireto avy ny karaoty ny poivron ny brocoli reo zava-maitso isan-karazany reo ny beterave feno vitamine A izy reny fa izao io vitamine A io faran'izay vitamine matahotra hafanana ka raha ohatra anao ihinana karaoty za mihinana karaoty be deaibe mihitsy zao satria te ho tsaramaso kanefa andrahonao le karaoty de efa matiny ny vitamine A fa vaingana karaoty ny sisany voarainao vaingana karaoty sisany voarainao fa ny vitamine A zay tadiavinao aminy efa maty dikan'izay zany karaoty manta zay indrindra ny tiana tongavana amin'ny
ny bibikely mpameliny karoty makany amin'ny atodoko zany sisanao roa de io zany mila fadio zay ny antony resantsika nyty zavatra ty hoe ity fahasalamana ty tsy miankina amy zavatra anankiray fampiankina amy zavatra be deaibe atrany amy fambolena ny sakafo hoaninao fa ny mpanjifa am'izao fotoana zao tsisy manontany hoe sakafo avitaisy ty fa de hoe io misy karoty blangina de tonga de vidina anaty vilany anaty vavy iny rehefa aveo eo mety nambolena tamin'ny taizy io ny nambolena ary zay ny antony am'ty fandaharana ataoko ity am'ty projet hitondranao ho feno 100 taona mahery ho salama tsara dia mamboly ny olona mambolony sakafo hoaniny dia anisan'ny elavelona androany dia atomboy anjara fahasoavanao anao raha misy mangataka ny larana telefona anao dokotera ny azonao atao ve manome zany ray tahaka mazatra omena mihitsy 034 39 415 28 034 39 415 28 na ny 033 12 261 77 033 12 261 77 misaotra anao tsy sasatra ny mandray ny antso avy amin'ny mpiaino mitady torohevitra izy reny ary mahafaly anao an-trano ny mameany zany de isoranao anao manokany ny dokotera andriamanitra ny hitanao ame fahelana velona mba ahafahanao mizara bebe kokoa hatrany ny tombontsoa ho an'ny mpiaino rehetra mandra-peona andray azy mandra-peona tompoko radio feo ny fanantenana faniteninao no fahamarinana taridalana manokana fianarana baiboly avoaka ny fiangonana advantista maneran-tany iarahanao amin'ny radio feo ny fanantenana teo aloha sika dia niresaka be deaibe mahakasika an'ilay bibidia voalohany efa nianarantsika fa misy bibidia anankiroa zay samy ampiasain'ny dragona miara-miasa zany izy ireo miara-miasa izy ireo ny anankiray manome hery ny anankiray ary izy roa dia samy ny dragona ny manome hery azy ary tsy hery fahefana fotsiny fa tena hery satanika mihitsy ka amin'tian'io ty sika dia ifantoka kokoa amin'ilay bibidia niakatra avy amin'ny tany na lay bibidia faharoa fa mialoha ny idirantsika amin'izay dia misy fanamariana kely mila mitandrina isika tsy irona amin'ny hoe rehefa tafiditra amin'ny antoko-pivavahana tahaka an'izao zany dia milamina ary rehefa ao anatin'ny antoko-pivavahana tahaka an'izao dia fanamany very diso tanteraka zany ao anatin'ny antoko-pivavahana rehetra misy amin'izao fotoana izao na katolika na protestant na adventista na jesosy mamonjy na inona dia samy misy olon'andriamanitra tena tsopo misy olon'andriamanitra tena tsopo manaraka an'andriamanitra sy mivavaka aminy amin'ny fony arak'izay fahalalany azy ary andriamanitra dia hitsara ny olona tsirairay araka ny fahalalana azony zay no antony hitoriana ny filazantsara tahaka an'izao mba hanana fahalalana ny tokony ho fantany ny olona rehetra afany manao safidy malalaka orinan'izay rehefa manakaiky ho tonga io fanenjehana zay rehetra tsy manaiky ankohaka amin'ny bibidia io dia ho hitanao amin'izay fotoana izay fa hizara roa mazava tsara ny kristiana rehetra amin'ny finoana rehetra dia misy tena zanak'andriamanitra tena hoe manompo azy ampitiavana ka tsy ny antoko-pinoana misy ianao amin'izao fotoana izao no hamaritra ny hoe ho very ianao na voavonjy ianao fa ny safidy ho raisinao amin'izay fotoana izay satria rehefa fantatrao ny marina ka hanaraka an'izany ianao dia ho hita fa hizara roa mazava tsara ny kristianina rehetra amin'ny fiangonana rehetra ireo izay hilefitra hiankohaka amin'ny bibidia satria mafy ny fanerena na ireo izay tsy hanaiky an'izay mihitsy alefa zao ny fampitandremana avy amin'ny tenin'andriamanitra alefa ny fampianarana mba hanaovany tsiraray safidy mazava tsara ny amin'izay hiankohofany mino aho fa isika rehetra dia samy te-nkohaka amin'ny Andriamanitra namorona sy namonjy antsika dia aoka tsy ho marivo salosany
hoe ka ny pasteranay ny moperanay ny lolonanay manina tsy miteny anay an'izany tsy afaka manilika amin'izan'izy ianao izy ireny koa dia ho tsaraina amin'ny safidy izay ho raisiny fa tsy maintsy toriana ny fahamarinana lazaina ny marina na ao amin'ny fiangonana adventista na ao amin'ny fiangonana protestanta katolika na jesosy mamonjy naizanaiza dia isy olona izay isafidy ny ankohoka amin'ny bibidia ary isy olona izay isafidy ny ankohoka amin'Andriamanitra ny fomba fiainanao amin'izao fotoana izao ny fanarahanao an'Andriamanitra no hamaritra tsikelikely izay safidy ho raisinao amin'izay fotoana izay izay hiankohofanao amin'izay fotoana izay. Mbola olona mivavaka mivola ve ianao mitandrema fa fanerena ara-ekônômika ity fanerena ity tsy mahazo mividy tsy mahazo mivarotra olona matim-boninahitra ve ianao na koa manana fahalemena mitovitovy amin'izany mety ahatonga anao ho vonona tsikelikely hiankohoka amin'ny bibidia izany toetranao izany fa tsy hoe za zao adventista tsy ao anatin'izany tsia na za protestant tsy ao anatin'izany tsia na za katolika tsy ao anatin'izany tsia sy ny sisa nahoana moa satria maro be no mivavaka amina antoko fa tsy mivavaka amin'Andriamanitra ka tsy ho voafitaka reha. Inona zany mahasamihafa ilay bibidia voalohany efa andresahana matetika teto sy ilay bibidia faharoa ao amin'ny apokalipsy 13:1-12 no vakitsika. Apokalipsy 13:1-12 hitako fa indro nisy bibidia iray koa niakatra avy tamin'ny tany na natandroka roa tahaka ny any zanak'ondry izy sady niteny tahaka ny dragona. Ny anankiray zao le voalohany avy amin'ny ranomasina fa ity anankiray ity le bibidia faharoa dia avy amin'ny tany. Tiozantsika ny vaky-teny ary ny fahefana rehetra nananan'ilay bibidia voalohany dia asehony eo anatrehany ary ny tany mba amin'izay monina eo aminy dia asainy miankohoka eo alohan'ilay bibidia voalohany izay fasitrana tamin'ilay feriny saika nafaty azy. Hitantsika fa mifanohina ireo bibidia faharoa ireo mifanohan'ireo ny anankiray manohana ny anankiray fa izy roa dia samy dragona no mpanomehery azy. 17 ary manao famantarana lehibe izy ka dia mampidina afo avy any an-danitra ho amin'ny tany eo mason'ny olona azy. Ity bibidia faharoa ity dia handresy lahatra ny olona rehetra hiankohoka amin'ilay bibidia voalohany dia manao fahagagana manao famantarana mety iseho miendrika olona masina izy miseho eny amin'ny lanitra fahagagana foronina ilay izy dia ilaza zavatra fanipaka amin'ny sitrapon'Andriamanitra. Anisan'izany ampiasa afo avy any an-danitra izy ho amin'ny tany eo mason'ny olona azy. Ireny le fahagagana mamitaka 14 ary mamitaka izay monina ambonin'ny tany izy amin'ny fahamantarana izay nomena ary atao eo amin'ny mason'ny bibidia sady milaza amin'izay monina ambonin'ny tany koa mba hanao sary ho an'ny bibidia izay voan'ny sabatra nefa velona ihany. Izy mihitsy zany ny anosika ny olona hiankohoka amin'ny bibidia. 15 ary navela nisy aina ny sarin'ny bibidia izy mba hateny ny sarin'ny bibidia ary ampamono izay rehetra tsy mety miankohoka eo anoloan'ny sarin'ny bibidia. Io le didy ampamono ivoaka mihitsy io ary ny olona rehetra na ny kely na ny lehibe na ny manan-karena na ny malahelo na ny tsy andevo na ny andevo dia hampandraisy ny marika eo amin'ny tany any ankavanana na eo amin'ny andriny avokoa. Mba tsisy ahazo ividy na ivarotra afa-tsy izay manana ny marika dia ny anaran'ny bibidia na ny isan'ny anarany. Hiavaka ho azy anie, hiavaka ho azy izay tsy manaiky hiankohoka amin'ny bibidia sy ireo izay manaiky. 17 inona ny tanjona mba tsisy azo ividy na ivarotra afa-tsy izay manana ny marika dia ny anaran'ny bibidia na ny isan'ny anarany. Matona ndray an'izany le olona dia efa nanaiky hiankohoka amin'ny bibidia izy ary izy dia hanana tombotsoa vetivety satria azo ividy azo ivarotra fa ireo izay tsy manaiky dia tsy hanana an'izany tombotsoa izany. Hitantsika eto izany fa mivoaka avy tamin'ny ranomasina ilay bibidia voalohany averina ihany izay alay faharoa niakatra avy tamin'ny tany. Ny ranomasina dia maneho olona sy vahoaka betsaka ara-tandindona firenena maro samy hafa fiteny zay no asehon'ny ranomasina avy eo anivon'ny vahoaka maro maneran-tany zany ilay bibidia. Azonao vakiana voalaza amin'ny apokalipsy 17:15 hoe apokalipsy 17:15
arak'izany a ny filazana hoe avy amin'ny tany ray la bibidia faharoa de fanehoana faritra tsy misy olo eto tany zany manodidina ny fiafaran'ny vanim-potoana ara-paminaniana nandritry ny fotoana nanana n'ilay bibidia voalohany fahefana no nipoiran'ilay bibidia faharoa zero tsara zay voalaza amin'ny apokalipsy 3:5 anamarinanao an'izany zany hoe nanodidina ny taona 8,700 no sandratany 8,700 no sandratany ty bibidia faharoa ity fandraika tsara amin'izany fanrotsoritan'izany a ny firenena matanjaka indrindra eran-tany amin'izao fotoana izao nanambara ny fahaleovan-tena n'io firenena io tamin'ny taona 700 nanangana ny lalam-panorena n'io firenena io tamin'ny taona 7,700 ary nekena ho firenena matanjaka indrindra eran-tany nanomboka tamin'ny taona 770 dia toy izany jaona ny fanambarany ao amin'ny apokalipsy 3:13 apokalipsy 3:13 ary nanana tandroka roa tahaka ny any zanak'ondry izy sady ny teny tahaka ny dragona amin'ny teny hafa dia tahaka ny ambody mitafy ody zanak'ondry izy ao amin'ny faminaniana ara-baiboly ny tandroka dia tandindo ny fahefana tsy tahaka n'ilay bibidia voalohany ity anankiray ity tsy manana satro-boninahitra eo amin'ny tandrony ilay bibidia faharoa milaza zany fa tsy mpanjaka izy maneho ireo fitsipika fototra roa ny andohan'ny fahefan'ity firenena matanjaka indrindra ity sy ny fombiazany ireo tandroka roa voalazo ireo inon'izay zavatra anankiroa zay fitsipika roa zay fahafana ara-politika sy ny fahafana ara-pivavahana fahafana ara-politika sy ny fahafana ara-pivavahana indrisy anefa faivadika amin'izany fototra mampiavaka azy zany ity firenena matanjaka indrindra eran-tany ity ary vokatry ny baiko ny dragona daolo zany satana araka ny lesona ny anarantsika hiova io firenendehibe hiova amin'izany fotokevitra nampalaza sy nampatanjaka azy zany araka ny voalaza ao amin'ny apokalipsy 3:13 sy ny 12 apokalipsy 3:13 sy ny 12 voalaza fa iteny tahaka ny dragona io firenena malemy fanatony zanak'ondry io amin'ny farany dia mampiasa ny fahefana rehetra nanana n'ilay bibidia voalohany izy ary miala amin'ny fitsipiny momba ny amin'ny fahafana ara-pivavahana ka ny tany mba amin'izay monina eo aminy a dia asainy miankoka eo an'ilay bibidia voalohany tena mitsipaka ilay tena na izy azy zany firenena zany dia ny fahafana ara-pivavahana io firenena matanjaka indrindra eran-tany io a no voalohany hitaky amin'ny mponina rehetra eran-tany ny fiankofana amin'ny bibidia voalohany ary hanaiky ny fahefana ara-pivavahana sy ara-panjakana ananan'ilay bibidia voalohany ho hitantsika miariary ny fahatanterahana zany tena mahery ny ten'Andriamanitra ny faminaniana voalaza ao amin'ny baiboly dia mahagaga ny fahatanterahany satria marihana fa mbola lavitra tamin'ny fananany hery ara-tafika sy ara-ekônômika izay misy azy amin'izao fotoana izao firenena matanjaka io tamin'ny vanim-potoana nanondrona azy voalohany indrindra fa izy io bibidia faharoa io dia manasantsika mba hanaraka vaovao ireo olona dia nio tsara ny tsy fahamarina toerana ara-politika any amin'ny firenena matanjaka indrindra io amin'izao fotoana izao manara vaovao ary izany no hitarika ho amin'ny toy ny fahatanterahany faminaniana izay ny anarantsika samy mamaky tsara ny ten'Andriamanitra ary vakio amin'ny fomba manokana ilay boky hery mifanandrina fanampy be dehibe antsika atakatra izay voalaza angatao Jesosy mba hanomana anao hanao safidy tsara iandany aminy dieny izao amen. Adventist World Radio, the voice of hope. Radio Femini Fanantenana. Ny farana treto ny fanarahanao ny fandaharan'ny radio feo fanantenana na ny AWR amin'ny teny malagasy. Azonao ataony mamerina miaino sy maka maimaim-pona ny fandaharana vokarinay amin'ny teny pirenena mihoatriny 100 amin'ny fotoana rehetra. Raisoaryn'ny adresy ahafahanao manao izany. awr.org na feofanantenana.org.